fanavavanana ny synôda ny diocèse n'Antananarivo. Synôda fa 10 izy ity satria raha ny marina dia efa nisy hatrany atao hoe voalohany fotoana voalohany natongava missionnaire zany fanaovana synôda zany. Synôda raha tenenina amin'ny teny tsotra dia fotoan-dehibe anankiray ivorian'ny vahoaka an'Andriamanitra eo anivon'izany rafitra izany andraisana fanapahan-kevitra anatin'ny fanakalozan-kevitra sy ny fiaraha-midinika ka andraisana fanapahan-kevitra hoentina mandrosona eo amin'ny fotoana izay voafaritry ny synôda. Tiana tenena amin'izany dia mety hanapaka ny synôda hoe amin'ny synôda manaraka indray afaka 5 taona isika na afaka 1 taona na dia ao anatin'izay zany no fotoana irahan'ny rehetra mandray fanapahan-kevitra iombonana. Sehatra faratampony io eo amin'ny fiainana fitantanana ny fiangonana eo anivon'ny fiangonana anglikana indrindrindrindra. Satria ao anatin'ny synôda araka ny voalaza teo dia vorolanina avokoa ny solotena ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra eo anivon'ny diocèse araka sokajiny avy. Ny voalohany dia satria izay no marafitra episkopaly ny fitondram-piangonana atao amin'ny anglikana. Ny veka zany no filopitarika ny synôda. Fa miaraka miombona amin'izay fivoriana izay dia eo koa ireo mpitondra rehetra, mpitondra vavahana rehetra, ny presbytera sy ny clergé rehetra hoy ny fiantsona azy atao amin'ny sehatry ny anglikana. Ao ny diakre zany, ny diakona, ny presbytera arak'izay filaharany avy. Fa ny mameno an'izay dia ny antsoina hoe laïque. Ny laïque dia mizara roa mazava tsara. Misy ireo laïque atao hoe kristianina mandray anjara amin'ny fiainan'ny fiangonana izy fa tsy dia manana andraikitra manokana hoe mamatotra azy amin'ny fiangonana. Reny le laïque tsotra reny. Fa misy koa le laïque antsoina hoe ministère laïque manana andraikitra manokana eo anivon'izay fiangonana izay. Toy ny katekista, ny évangéliste, ny mpiandry, reny zany ilay sokajiana hoe ministère laïque ao anatin'ny fiangonana. Ka ireo rehetra ireo mahatratra any amin'ny telonjato mahery ihany no miara-mivory, miara-mandinika ary solotena avy any amin'ny faritra rehetra atao amin'ny diocèse hatrany amin'ny faritra iverina ho lavitra indrindra any ka hatraty amin'ny atao hoe ivon'ny fitondrana ny fiangonana. Dia maharitra eo amin'ny 5 andro eo zany fotoam-pivoriana ary ao aorian'izay dia fiangana vaovao indray zany ao amin'ny diocèse ny fahavitany synôda hoentina hizotra any amin'ny hoavy. Zay ny zava-mitranga amin'ny ankapobeny. Fa ny fanomanana sy ny hoenty manatanteraka an'izany dia efa misy ireo komity mpanomana ny synôda izay saorana azy ireo be dia be. Efa betsaka ny zavatra voahomana hiatrehana an'izany synôda izany izay marina fa tanterahana amin'ny 17 ny volana jolay izao ka hatramin'ny 4 ny volana jolay eny amin'ny Ifla eny Avambony, ivon-toerana fiofahana anglikana moa zany izay toerana Ifla izay. Dia izay izy raha atao hoe azavaina tsotsotra ho iaho votoatiny sy ny fanatanterahana ny synôda eto anivon'ny Eklezia Episkopaly Malagasy eto amin'ny diocèse n'Antananarivo izay. Tsara azavaina ihany koa angambany amin'ny ahoana moa fipetraka izany firafitry ny fiangonana izany eto amin'ny Eklezia Episkopaly Malagasy. Diocèse n'Antananarivo ndresantsika teo manatanteraka ny synôda. Fa diocèse n'Antananarivo dia miombona ao anatin'ny Eklezia Episkopaly Malagasy zany hoe fiangonana eto Madagasikara, fiangonana anglikana eto Madagasikara izay misy diocèse enina ny tenanay moa no filoha mitarika an'izany. Fa io Eklezia Episkopaly Malagasy kosa nefa dia miombona ary miaraka amin'ny antsoina hoe rafitra provinsialy iombonana amin'ny Seychelles sy Maurice. Izany hoe renosy telo ireo zany mandrafitra ny Provence ny ranomasimbe indiana eto amin'ny fitantahan'ny fiangonana anglikana ao anatin'izay rafitra izay. Miainga eo dia tonga dia any amin'ny rafitra foibe antsoina hoe anglikana communion anglikana hoy ny fiteny azy, firaisambe anglikana. Ny archevêque ny Canterbury indray no mitantana izay. Izy zany filoha-pitarika izay ny firaisambe anglikana eran-tany izay. Eto amin'ny Provence ranomasimbe indiana dia misy ny archevêque mitondra izany dia any Seychelles izy moa ankehitriny. Teo aloha moa izay ny dimbiasako tato aoriana ny fitantana diocèse n'Antananarivo dia ny Monseigneur
Rémy Joseph Rabendrina, izy no archevêque-ny ranomasimbe tamin'ny fotoanandrony sady évêque diocèse-na Antananarivo ihany koa. Zay izy raha ambara tsotsotra ambara amin'ny ankapobeny zava-misy manodidina antsony hoe synody.